dia mino aho fa hiasa mahery amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Amen. Ataontsika hanao vavaka anankiray hoe Jesosy hanokatra ny foko andraisako ny teninao. Dia hangataka amin'ny fanahy masina tsika mba hanokatra amin'ny masom-panahintsika ihany koa mba ahafahantsika mandray ilay teny tena avy amin'ny Jesosy ho antsika tsirairay avy. Dia asandratoary vavakantsika iray masina tsara indrindra izany an-danitra. Mankasitraka anao izay Jesosy mankasitraka anao izay satria noentinao eto amin'ity toeran'ity indray androany mba hianaranay sy hiainanay izany teninao izany. Manokatra amin'ny fonay izay Jesosy androany mba handraisanay izany teny izany. Oka ny fonay ho tany lonaka androany handry ny teninao. Ilay teny izay efa voalaza hitoetra sy mbola ho avy ihany koa dia mbola hitoetra foana ny teninao. Fanahy masina ho sokafon'ny masom-panahinay. Ahafahanay mandray ny tsara indrindra avy aminao dia ny teninao izany. Amin'ny tenena aminay Jesosy fa voninkazo ny mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Afaka mahazo toerantsika tompoko. Androany tsika dia hianatra teny fiainana anankiray ataoko hoe fiainana ilay izy hianatra fiainana anankiray tsika androany dia io fiainana io rehefa hiainana dia mitondra fahavelomana dia tenin'Andriamanitra moa izany ilay izy. Anomboantsika azy dia raisitsika ny ao amin'ny Matthieu toko 9 teny 1 rehefa hitantsika izany dia vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Matthieu toko 9 teny 1 dia ny 2 azafady 2 dia vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe koa amin'izany raha 1 aloha azafady tandremo mba tsy hanao ny asan'ny fahamarinanareo eo mason'ny olona ahitana izany fa raha tsy izany dia tsy manana valim-pity amin'ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Zavatra tiana zaraina androany dia izao hoe tokantrano na olona miaina amin'ny fahamarinana. Efa ela be izao nahafantarantsika an'izany hoe fahamarinana izany fa androantsika tena hianatra mba hampiaina sy hiaina izany tena hoe inona marina moa izany tena fahamarinana takian'Andriamanitra izany. Arak'ilay teny soratra masina teo dia hozy izy hoe tandremo mba tsy hanao ny asan'ny fahamarinanareo eo mason'ny olona satria izany fahamarinana izany tena zavatra tena tadiavin'Andriamanitra amintsika sy zavatra mila hiainantsika. Ny fahamarinana dia tsy fiainana hiainana fotsiny ao anaty fa fiainana hiainana ao anaty azafady fa zavatra tena hiainana tena fiainana tsy zavatra indramina. Ohatran'ny hoe indramiko ity dia averiko rehefa avy eo fa izany fahamarinana izany tena fiainana tena toetra tena tokony tena hiainan'ny zanak'Andriamanitra mihitsiny. Raha misy olona milaza izy fa any Kristy dia tokony miaina izany fiainana fahamarinana izany. Tsy eo mason'olona hozy izy ny tenin'Andriamanitra teo ny tokony ahitana fa marina ny olona anankiray fa miainga ao amin'ny tenany aloha. Voalohany indrindra mila marintsika aloha amin'ny tenantsika hoe amiko ahako marina amiko ve izaho. Betsaka ny olona tsinona mamita tena izay mahatonga Baiboly miteny hoe aza mamita tena hozy izy. Raha milaza ianao misy zavatra fantatrao fa tsy mety nefa hiainanao dia lasa olona anankiroa ianao izany fa tsy olona anankiray. Nefa ny Andriamanitra mitady olona ray ihany ianao fa tsy anankiroa izany. Izany hoe militsika izany tena mandalina izany hoe Tompo ahoana ny iainako amin'ny tenako aloha voalohany indrindra ampiainako amin'ny tenako an'izany fahamarinana izany. Raha milaza fa zanakao dia tena ho porofoko amin'ny tenako tokoa hoe zanakao marina ve tsika izao raha mitady an'Andriamanitra ohatra dia hoe Jesosy tena tianao dia mila tena hamarinanao izany fahamarinana izany hoe za Jesosy tena tianao fa tsy hoe ny andehanako hivavaka azahoako valim-bavaka hijerevako olona dia izay izany ilay tiako tenena hoe mba ianao marina aminao aloha hoe za raha andeha hitady an'Andriamanitra dia Andriamanitra tedaviko satria tiako izy. Dia ao anatin'izay fotoana izay rehefa mianatra marina aminao ianao dia na ny ao an-tokantranonao ary dia lasa olona miaina amin'izany fahamarinana izany ianao. Raha miteny vadinao izao ianao hoe tiako ianao
dia tokony ho hamarinanao izany teninao izany hoe tena tianao marina ve ilay olona sa indraindray ianao rehefa izao tsy teny mihitsy hoe tiako ihany ianao fa indraindray fa indraindray tena izay mihitsy ilay izy hoe rehefa mety aminao ny zavatra ataon'ilay olona dia tena mipirediredika mihitsy anao hoe tena mitsotra ny Jesosy mihitsy anazo anao ianao vadiko tena tiako ianao tatata fa rehefa misy an'ilay zavatra tsy tianao izay dia maninona ny tsy tafavoaka izay manana tsy tafavoaka anao jereo nge Jesosy Jesosy zao ny ohatra tena alaitsika hoe olo-marina ozy izy fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao izany hoe fitiavana Jesosy zao tsy teny amintsika mihitsy hoe ay nandainga ianao za tsy tianao tsony na tiako ianao indraindray fa izy tiantsika foana miteny mihitsy izy hoe na dia horitra aza ny ranomasina ozy izy dia teny famindram-poko na hoe fitiavako ny dikan'izany tsy hiala aminao mihitsiny dia ohatran'izany zany ny définition an'izany hoe ianarantsika izany fahamarinana izany hoe ho marina amin'ny tenako aho ho marina amin'ny zavatra lazaiko aho izay ke mahatonga ny olona rehefa mpivady ireny dia hoentiny eo amin'ny altara dia fampanontany tsara aloha tsy hoe akory hoe inona moa izany afaka amin'ny tena ngesika hoe matoa miaraka angeva tsy efa mazava hoe mifankatia fa anontaniana tsara mihitsy ny eo mason'Andriamanitra sy eo mason'ny olona hoe za dia tena tianao dia reny rehetrarehetra reny dia reny zavatra ireny zany mila tadidiana foana ireny mivady ireny hoe zange lasa mandainga amin'ny tenako aho fa naninona no mivady teo anatrehan'Andriamanitra fa ity an'ity vadiko ity anaiky an'ity vadiko ity nefa maninona rehefa mandeha dia mivadika indray ilay izy atsinareo ilay izy donc zany be dia be zany ny tsy fahamarinana olona miaina amin'ny tsy fahamarinana dia gagabetsika indraindray fa hoe zange tena efa manompo an'Andriamanitra tena efa mivavaka nefa maninona tsy mahazo valim-bavaka mihitsiny fa Jesosy hoe zany dia tena tsy miaino aho mihitsy nefa voalaza ny amin'ny Matthieu Jaona toko faefatra ny 17:7 sy 8:20 any dia miteny mihitsy fa dia mitady olona zany fahamarinana zany Andriamanitra satria be loatra ny tsy fahamarinana iainantsika ao an-tokantrano tena indraindray ohatran'ny hoe boatina lainga zany dia ahoana moa ny tahian'Andriamanitra ny tokantranonao ahoana ny tahian'Andriamanitra anao manokana raha ohatra ka tsy ao anatin'ilay kritera tadiavin'Andriamanitra mitsekezantsika satria ozy izy hoe Andriamanitra dia mitady olona amin'ny fanahy izy dia fanahy dia mitady olona fanahy sy fahamarinana omay zany ianao mba marina aloha hoe zao tena iaina aloha atomboko ny zavatra lainga reny zany rehefa avy eo reny resahantsika fa reny zany dia fahita hoe efa tena tsy miaraka amin'ireny olona ireny Andriamanitra tsy mitady an'ireny olona ireny tsika zany tsy miala fa ato anaty baiboly ihany zay daholo izay zavatra resahantsika izay ny olona tadiavin'Andriamanitra dia izay olona miaina amin'izany fahamarinana izany raha milaza ianao fa tia ny zanakao indraindray nge tsika manavakafaka indraindray tsika ohatrany tena lavitra n'izany rehefa manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny saintsika ny zanakitsika indraindray tonga dia lasa ohatrany hoe tsy tiantsika izany ihany fa tokony hoe afaka mibe dia ianao fa tokony tena amboarinao tsara hoe fa ny fitiavana kosa nefa tokony tsy maty fa zanakao foana io dia ohatr'izay izay mahatonga ny baiboly miteny hoe nareo lehilahy tiava ny vadinareo izany hoe tokony izany tia hipetraka foana ny fitiavana hoe rehefa ohatra manjary lasa tsy marina eo anatrehan'Andriamanitra ianao niza niakatra teo ambonin'izany altara izany ka naneho an'izany fitenenana izany dia raha vao tsy mampiaina an'izay zavatra izay izy dia tsy marina izy eo anatrehan'Andriamanitra dia ohatran'izany koa ny vehivavy nareo vehivavy maneke ny vadinareo dia nanaiky an'izany tsika teo ambony altara za ianina tantaraina mihitsy ny anaranao tena tamponena mihitsy ny nasiana sonia izay ilay izy dia manaiky fa tena anaiky anao izao dia rehefa mandeha ozy izy teo dia adininao ilay voady donc zany tena misy tsy fahamarinana be dia be zany ao an-trano dia mila ianao miregle an'izay aloha hoe taiza ilay fotoana satria indraindray tsika ngereraka tsy haiko aloha nareo na tsy reraka fa rehefa misy zavatra izay ohatrany hoe ela be eo amin'ny fiainantsika tsy mety miova mihitsiny dia indraindray ianao reraka izany dia ohatrany tady hoe za rangaha tsy andeha hivavaka tsony satria izay ny tadiavin'ny devoly satria ananany trosa ianao dia lasa reraka satria
tokony avoakanao zay zany tsy fahamarinana zany toetra ny devoly zany. Dia ianao nefa mampiaina an'ilay izy eo amin'ny fiainanao, dia isan'andro ianao atakeny foana ianao. Aloha ny trosako ohatran'ireny tandreo ilay olona nanan'olona vola reny, mandeha foana amin'ny mesazy indraindray ianao vao teng zay indray. Ianao nefa tsy afaka miteny satria ananan'olom-bola ianao. Alohavy ny trosan'olona, fa rehefa voalohanao iny trosa iny, tsisy nizanizy hitabatabanao intsony eo. Fa miaina malalaka ianao, dia ohatr'izay anana ny devoly fahefana ny tokantranonao, anana ny devoly fahefana ny fiainanao raha vao misy arenany ao. Zany fankalana zany, zany tsy fahamarinana zany, arenany devoly zany. Dia mila ianao mamoaka reny zavatra izay tsy izy rehetrarehetra. Raha misy zavatr'olona zao ohatra ao an-tranonao, dia nalainao ilay zavatra dia niteneninao hoe hovidianao na ohatrany dia tsy amenao ilay vola nefa ianao zanak'Andriamanitra. Tonga dia mazava be fotsiny tsotro izao zany hoe olona tsy marina ianao. Dia reny zavatra rehetrarehetra reny zany mila ahitsy daholo reny. Mila miaina ao amin'ny kaonty ao amin'ny birao ataovy marina tsara ny kaonty. Rehefa miantsena ianao tena tsy maninona mihitsiny soraty. Mba mampianatra anao hiaina amin'ny fahamarinana zany, fa ny olo-marina ihany ny tadiavin'Andriamanitra. Eto zany tsisy hoe Andriamanitra manavakavaka zany, fa maninona ry anina ny tonga dia vao miteny dia non'Andriamanitra. Fa izay zany inona mihitsiny dia hiady amin'Andriamanitra zany ianao. Andriamanitra tsy mizatavan'olona zany, fa maty izy ho antsika rehetra. Nanolotra ny fitiavana izy ho antsika rehetra, fa ho an'izay mandray. Amen. Ao amin'ny Lioka toko 2:20. Lioka toko 2:20 mandeha miadana mihitsy tsika mba ho azontsika tsara ny zavatra rehetra tiana lazaina. Lioka toko 2:20 dia ny 2:30 dia mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe nefa izao angataka ho anao mba tsy ho levina ny finoanao, ary rehefa mibebaka ianao dia ampaherezo ny rahalahinao. Jereo tsara io tsy tian'Andriamanitra akory tsika raha ny teny lazaintsika aza tsy marina amintsika. Rehefa hiteny ianao izy izy dia ampahery ianao dia ampaherezo ny tenanao. Rehefa avy mibebaka ianao izay ianao vao mitenena. Za zao tena tsoroko amintsika mihitsy fa za raha natory tena nandindinika an'io teny io hoe hiteninina eo nefa ny inona avy eo ny lazaina. Au moins zany ianao mba matsapa tena aloha hoe tena Jesosy zany ke zanakao hoe. Satria Andriamanitra dia tena tia olona miaina amin'ny fahamarinana izy, ka na hatramin'ny teniteneninao ary mila iainanao no voateneninao. Ka raha hiteny amin'ny zanakao ianao hoe aza mandainga ianao, dia ianao aloha mandini tena. Hoe za ve mba hananatra an'ireto zazareto, nefa ny zahara tena trandainga ohatra. Melohan'ny tenenako olona, melohan'ny hananarako olona, dia aleo aloha za angina tsara, andinika tsara, afaka miteny fa izao mila mandinika tsara aloha. Jereo tsara fa na ny teny zaraina ary dia tian'Andriamanitra ho fahamarinana foana. Miaina amin'ny fahamarinana foana satria izy marina. Dia mila olo-marina tsika. Olona ohatran'izany tadiavin'Andriamanitra. Ka tsika izany rehefa tena nandinika an'io tamin'ny alina dia hoy hoe koinona izany? Enonka izany na tsy hangataka ninina ary. Tsisy tokony ahiana ao an'izay fiainanao any. Anahoana izay tokony ho vadiko na anahoana izay tokony ho fiainako. Inona izany no tokony ho anjara? Fa mahatonga anao be fanahiana satria ianao olona tsy marina. Dia tsy afaka miaina amin'ireo teny rehetrarehetra izay lazain'Andriamanitra ireo. Fa rehefa nandinika aty hoe andao mba hitoetra amin'ilay olona tedaviny. Aleo mba hitoetra amin'izay hoe ny olo-marina hono ny tedaviny, dia andao mba hiaina amin'izay. Ninona teny alohako vavanao mandiny tsara aloha. Misy fotoana ange marina ihany zatra tenenin'ny Ntaolo afa-dimy impito ny lela aloha vao miteny ozy izy. Fa rehefa mamadibadika ny lelanao ianao hainao tsara mihitsy zatra tokony teneninao. Jaona toko 4 efa vakitsika teo dia tena mitady olo-marina Andriamanitra. Ary ny olo-marina ihany ny afaka tarihan'ny fanahy. Io fanahy masina io misy zavatra tena rôle tena be dia be mihitsiny ao amin'ny fanahy masina io afaka hiainantsika. Io fanahy masina io afaka mitarika antsika any amin'ny lalana tena izy. Fanahy masina afaka manokatra amin'ny vavantsika rehefa mitenitsika. Fanahy masina afaka mitazona anao tsy hanao faute mihitsiny. Dia ny fanahy masina izany hoe be dia be izany ny tombontsoa azontsika hiainana miaraka amin'ny fanahy masina, fa tsy miasa ilay fanahy masina fa matory. Raha vao misy zavatra tsy marina ao anatintsika. Raha mandeha zao ianao ohatra hoe misy asa ataonao dia atoro ny fanahy masina ianao. Ity ny tena mety fa azo manao an'ity. Dia hitanao izany tombontsoa izany.
Ianao nefa tsy mahafantatra fa dia hoe za zao mitady asa ohatra dia apetraka ao any CV-anao, tsy hainao na olona andeha katramo anao fotsiny na olona inona ny eo, fa rehefa volo dia izay vao izay vao manodidina dia inona fotsiny raisina, tsy dia raisina daholo amin'Andriamanitra na tsara na ratsy dia oke misaora amin'ny zavatra rehetra. Ny olona nefa misy fotoana vao manao zavatra fotsiny tonga dia ao amin'ilay tena izy. Io amin'ilay tena misy ny sasany manambadina re mandeha tena nanina re niditra tamin'ity tena tia ma fa nanina nga tsy nihera tamin'ny fanahy masina. Ny fiainantsika rehetrarehetra mihitsiny raha vao tsy eo ny fanahy masina dia tena vadika nenina foana rehefa avy eo, vadika diso foana rehefa avy eo na ny décision raisinao ary. Indraindray miaraka amin'ny fanahy masina jereo amin'i Jesosy olona andeha hamonjy marina mihitsy ny teneny amin'ny maha-olombelona ny tenenin'ilay olona niona taminy hoe ianao nga tsy mahafantatra ny Jesosy Kristy izay natenaina fahamonjy nefany iny maty iny. Ohatrany hoe indraindray zany miferahana amin'ny fanahy masina ohatrany hoe matiantoka zany ianao, ohatrany hoe inona zany ianao fa zao ino mitondra anao any amin'ilay tena anjara voatendrinao. Be dia be ny sodoka ivelany fotsiny nefa rehefa avy eo kay tsy izy akory. Re tena be dia be ny olona mampana tena pokaty ianao tena hoentiko any amin'ny volana nge maneke ony mbola mety tsy hitanao zany fa tena ataoko anao marsé zany ameko anao zany vao manaiky manao sinoan'io fotsiny anao tonga dia meko vola ray carton iny koa amin'izay tena raika efa manonofo efa hitsangana amin'ny bildina nefa rehefa avy eo kay ny anazy fotsiny lasa fa tsisy bildina nitsangana akory. Rehefa tsy miaraka amin'ny fanahy masina dia very daholo ny zavatra rehetra. Ny olona miaraka amin'ny fanahy masina nefa izay tarisia amin'ny fanahin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra, izy ireo zanak'Andriamanitra ireo izay olona miaina amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Ka manana tombony ianao raha hiaina amin'izany fahamarinana izany. Tsy maninona mety ohatran'ny perta kely aloha amin'ny voalohany, teneno ny marina. Rehefa hoe ka io nge raha vao tsy mandaingaka azy io zero ray fotsiny ho io fa mibebaka rehefa avy eo. Tena miteny aminao fa tena fahadisoana be zany. Raha izany ny hitondrantsika amin'ny fiainantsika amin'ny fotoantsika tratra indray mandeha dia tena mitondra nenina sy fampitehana be dia be ao anatin'izay zavatra izay. Ny devoly angeda indray eo aminao ilay manatanteraka an'ilay izy dia ohatrany hoe mampahomby anao zany ny devoly, ohatrany hoe tsy tratra zany. Raha mandinika ianao rehefa tena manolo tena ao an'Andriamanitra ianao atao vilany assurance ange tomobilanao fa tonga ianao dia voasakana. Ianao zanak'Andriamanitra eo fa rehefa olona tsy mivavaka nenay nefa dia magaganay fa dia tia tomobilana ity izay fa herintaona tsisy an'izany fa dia mandeha ho azy satria maninona tapenany devoly aloha ianao hiaina amin'izany tsy fahamarinany lava izany. Fa raha vao zanak'Andriamanitra ianao izay tena gaga mihitsy hoe vao tsy nijerena raha iandro ity tonga dia inona fa prity ny polisy izay tsy manakana anao isan'andro hitanao eo dia manakana anao satria nahoana arovan'Andriamanitra ianao hiaina amin'ny fahamarinana. Raha accidenté eo ianao dia ahoana? Amen. Indraindray ianao izany mantsy makivy amin'ny olona indraindray. Rehefa mivavaka dia ohatrany tonga foana ny problème. Tsy dia problème ny tonga fa ianao tian'Andriamanitra hiala ao anatin'io faratsiana io. Amen. Manko za manko izao rehefa nanomboka nanolo tena ho azy nanomboka namonjy sekoly amin'izay dia lasa tonga dia izay tomobilanay tsy tratra ny polisy hatramin'izay vao mivoaka teo mihitsy tonga dia voasakana. Ka Andriamanitra tena maika tia hampiainanao amin'ny fahamarinana. Raha sanatria ianao ka accidenté ny tomobila tsisy assurance no entinao dia aiza ny fararahana rehefa avy eo. Mety mieritreritra ianao hoe zavatra kely izany fa ngeza be izany eo mason'Andriamanitra. Hoe tsy voalohanao lasa izay mpiasa ny jirama kitihana kely ny compteur dia tonga dia efa agogony ianao ny jiro dia iny daholo koa mipiray bodi-rindrina ireny. Allo anie mijareo anie ianao gato, allo hariva anjina jiro dia hiteny aminao fa tena any daholo eto any andao any rehefa weekend tsika dia makany satria ny any mantsiny aorizareo tsy mandoa jiro dia ao daholo tsika manao fivelomantsika sa hoeto any daholo ny micro-ondes ny la force ndraitra amboarina tao sakafontsika mandritra ny herinandro. Dia teny aminao fa tena zao aleo tsy mihinana an'izany. Mety avo ianao hoe memezanao retsy ohatrina ny jiro zareo 5 millions nenay efa namboarina 150 fotsiny. Dia mieritreritra ianao hoe tena fa ny olona marina ihany ny tadiavin'Andriamanitra. Amin'ny fotoana anankiray amin'izay ilavanao an'Andriamanitra. Tsy vitan'ilay fahaizanao mikitika eo amin'izay vao hoe ho aiza ianao. Amen.
fa teny zao dia efa menara regle daholo ny zavatra rehetrarehetra. Mety zanaka ianao ohatra ohatrano, inona ny voalazan'ny ten'Andriamanitra, nareo zanaka maneke manajany raisiny reninareo. Mety ny ray aman-dreninao mety efa tena tsy te-hiteny, fa ianao no midira ao anatin'izany fanekeny izany. Tonga dia midira, mety ohatranao vadinao mety efa tsy tia gidragidra dia efa tsy miteny, fa ianao tsy na mety hoe le be gidragidra reny. Fa izao aza miandry anarina tsony, fa menahy ny fahamarinana hoe Jesosy za reto ny teny fahamarinana tianao iainako dia hiditra ao anatin'izay Mety ndraindraiky ianao ajoadron'ny olona, efa mody manaika, inona indray zao tedavina io dia mody mangina eo. Ianao mahafantatra. Tsy voatery marina ange izay tenen'ny olona. Ianao mahafantatra tsara hoe inona moa ty aza miandry ho tenenina izany foana hoe tsy mety ange ny zavatra ataonao eo, fa manina ianao mandainga. Fa tonga dia fataro hoe Jesosy tsy ao anaty fanekena ange azany. Efa fantatsika tsara fa rehefa tsy tao anaty fanekena ny olona rehetrarehetra, tsy tafiditra tao anaty samby fiaran'ny Noa, dia inona ny zavatra nitranga? Tsy nahazo fafinaretana tany ivelany akory, fa tombon-drano tany ivelany. Ka fahendrena dia miezaka miditra ao anaty fanekena foana. Na dia tsisy mampiditra anao ara dia misisi miditra ao. Mety apirisiana mihitsy ianao anota, apirisiana ianao andainga, apirisiana tsisy mibedy ianao izany. Dadatohanareo inona ty izany komisera tsy fantatro. Dia rehefa ka hoentina ary amin'ny fianakaviana dia miteny ianao fa aza miaina an'izany intsony manompoko izao. Andao iaina mba ho tediavin'Andriamanitra. Ny zavatra vitan'Andriamanitra anke tsy vitan'ny dadatohanao generala. Generala vao miteny io tonga dia efa mangina daholo ndao eto aty. Dia tsy misaina mihitsy ianao fa miezaka foana manao izany satria generala tsy. Amin'ny fotoana anankiray tsy vitan'ny generala manangana anao eo ambony fandriana. Eo amin'izay ianao nitady an'i Jesosy. Jesosy aiza ianao? Inona nataonao? Tsaloanao teny izao dia efa mianatra ianao, hianatra an'izany fahamarinana izany Jesosy mba ho isan'ny olona tediavinao. Jereo tsara fa ireo olona tediavin'Andriamanitra ao anaty Baiboly tsy nila generala akory ireo. Fa tonga dia nety foana ny zavatra rehetrarehetra. Mandeha ho azy ny zavatra rehetra satria lehibe any lehibe miaraka aminy. Te hampirisika anao androany. Ao amin'ny Matteo 9:7-10 dia tena miteny mihitsy ny Baiboly fa katsao aloha fanjakana sy ny fahamarinana hozy izy. Hitanareo miaraka amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny fahamarinana fa tsy mandeha seul. Katsao aloha fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia manampy anao ny zavatra rehetra rehefa avy eo. Izany hoe mila ianao mikatsaka an'izany, izany fanjakan'Andriamanitra izany, aiza ho aiza izany, fa izao miaraka amin'ny fahamarinana. Mila katsahanao koa ny fahamarinana raha te ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Inona moa ny andrasantsika eto amin'ity tany ity tsy ny fanjakan'Andriamanitra ve? Tsy ho any amin'Andriamanitra rehefa tonga aneny ny trompetra fa miaraka amin'ny fampibaby amin'ny fahamarinana io. Noho izany mila tsika mikatsaka an'izany. Raha tena miaina an'io tsika dia lasa mamoha fahatsarana foana. Andao ange hiaina andao ange hieritreritra hoe ianao olo-marina, manambady ianao. Dia ianao mbola mandeha mitady vady manao sipa any ivelany ihany ohatra. Fa inona aloha tena fahoriana voalohany isaky ny hiditra ao an-trano? Raha sanatria maneno ny telefaonina ka tonga mesazy, inona ny ataonao? Raha sanatria misy indraindray rehefa misy misaonay taitaitra izay, taitaitra tsy hay izay hoe naninona. Telefaonina io kody karazany 4 kamba ny atao daholo. Anaran'olona efa tsy hay intsony hoe mody hovana atao biriky iza satria sao dia sanatria hitanao tsy miadana ange, tsy miadana ka tsy miadana. Inona aloha voalohany very voalohany? Fiadanana pisy. Jesosy anefa niteny fa fiadanako no omeko anao, fiadanako no avelako anao. Dia ianao ve tsy mba manontany an'i Jesosy hoe aiza ilay fiadanana? Rehefa voataninao izay dia izao fa maninona ary vao mipetraka telefaonina fotsiny izay fotsiny resahantsika androany fa tsy resaka zavatra betsaka. Fa tena efa tsy hainao intsony ataonao anaty pataloha angamba rehefa matory ianao fa tena tsy hainao. Tsy hay intsony kody tsy kody, vonoina rehetrarehetra fa tena tsy hay voatazon'ny olona kely angamba dia tonga dia miakatrakatra dia rehefa avy eo vao tonga saina hoe fa nanina moa niakatrakatra satria manino manao zavatra tsy normal. Hitanao ianao ange raha vao miaina amin'ny tsy fahamarinana dia mijaly ianao mijaly ianao tsy miaina tsara ianao hiakatra tension natahorana aminao. Jerena tsy mba niakatra tension tamin'inona ny fibebahana fa tamin'ny telefaonina. Tena zavatra tsisy dikany. Ary ianao nefa rehefa miaina amin'ny fahamarinana
na mipetraka aiza ny telefona na adinao tranonay zanay misy ny sasany adinao trano telefona iverenana taxi farak'izay haingana so de ny olona miaina amin'ny tsy fahamarinana tompoko dia tena olona farahidiny raha tratra raha zao lainga rehetrarehetra izay afafy ho avy eny amin'ny fotoana e baiboly mihitsy miteny izany dia nafeninao any amin'ny mangingina ozy ho kabariana eny ambony tafotrano dia alay fisaraitsaina hoe ho kabariana daholo ny zavatra rehetrarehetra nataonao raha tsy mibebaka ianao hamanomboka androany ndao amin'ny mafy an'izany fiainana feno fahamarinana izany Matthieu toko 7 ny andininy 17 sy ny 18 dia mivaky izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy dia toy izany koa ny azo tsara rehetra dia mamofo tsara fa ny azo ratsy rehetra dia mamofo ratsy ny azo tsara tsy mety mamofo ratsy fa ny azo ratsy tsy mety mamofo tsara zareo io ratsy izao tsika dia efa mandinika ny tenantsika manamarina ny ao anatintsika aloha mila marina amin'ny tenanao ianao mba hamoaka ilay fahatsaran'Andriamanitra ao anatinao asa variana miaina amin'ny aty ivelany fa ny aty ivelany raha vao miaina amin'ny aty ivelany ianao ka hoe ratsy ny ao anatiny dia tsy mety mamofo tsara izany ny ivelany indraindray eo ivelany foana mody hatsaraina sy ny rehetrarehetra nefa ny ao anaty tsy mety fa ataovy ilay voa ao anaty mihitsy no mivoaka n'ilay fahatsarana dia izay ianao ny atao hoe olona miaina amin'ny fahamarinana ny olona miaina amin'ny tsy fahamarinana izany raha milaza izy amin'ny olona anankiray hoe tiako ianao nefa ny ao anatiny tsy tia dia olona tsy marina izany olona izany tena tranona tsy fahamarinana be fa rehefa ny olona anankiray aleo raha mahita olona miteny hoe za tena tsy tianao mihitsiny mety ho tezitra ianao mety hanina ianao fa izay aloha fa mety rehefa miakatrakatra ao amin'ny tompo izy dia mahay mizara fitiavana amin'izay fa aleo lavitra mieritreritra olona miteny hoe za tsy handeha hiaraka aminao toy izay mody miteny izy za hiaraka aminao nefa ianao tsy tiany akory azonareo ilay izy fa deny izao tsika dia efa mianatra an'izany hoe za mba hianatra indraindray amin'ny Facebook eo arabaina ianao raha vavy malala dia malala nefa tena olona tsy tianao maizina mihitsy n'ilay olona alefanao cœur tena ny tonga dia efa tsy mijanona mihitsy ilay totoafina cœur ireny nefa ilay olona tsy tianao aleo aloha asiana ny tefa sao dia lazainy fa hitanareo ninninona izany zavatra ataonao na amin'ny tananao na amin'ny rehetra dia jereo tsy marina daholo dia ahoana moa tsika ny ilaza fa ahazo ny fankasitrahan'Andriamanitra ahoana tsika ny ilaza fa ahazo ny valim-bavaka avy amin'Andriamanitra nefa tsika ary olona tsy ilay kritera tadiavin'Andriamanitra akory izy nefa milaza fa mitady olona izy olona miaina amin'ny fahamarinana mety tsy niainanao izany hatramin'izay mety mbola kely ianao dia efa nampianarina andainga fa izao manomboka androany dia tena hiaino izany hoe Jesosy ndeha mba hiaina amin'ny fahamarinana io vavako andeha tsy ampiasaiko io anika ny ivavahana amin'Andriamanitra Jesosy tena tiako ianao rehefa avy eo nefa tena mahatsiravina mihitsy zao io daholo izany hoe io vavy io ihany ny deranan'Andriamanitra io nefa io ihany koa ny ampiainana zavatra be dia be tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ka tsy mety mivoaka ilay fahatsarana ao anaty raha tsy diovina aloha ilay loto esory daholo aloha ilay loto ratsy rehetrarehetra mba hivoahan'ilay fahatsarana aza dino Andriamanitra angena morona antsika tsy ny tena izy hoe atontonony ozy hoe andeha hamorona olona tahaka antsika ozy izy tsara ny namoronany antsika izany hoe ao anatintsika eo izany efa misy fahatsarana efa voahomanao fa ny devolo ny mangalatra sy mametraka ny identitéany ao anatinao dia iny ilay mahatonga an'ilay izay vo ilay fatoriteny foana hoe tsisy fianarana mampianatra hoe ndao hianatra hialina fa tonga dia neo automatika ao anatin'ny olona izany na mbola kely ara ny ankizy io tsy mifidy taona fa vao matsaro saina tonga dia mialina rehefa miteraka ianao izao dia iny fa niteraka faharoa dia tonga dia mialina be ilay zanakao anankiray satria any amin'ilay ray aloha ny tena raisinao satria iny mbola kely dia gaga ianao hoe sangana mpianatra andriny alina satria ny devolo izay mihitsy ny devolo izany miezaka mametraka ny imaziny ao anatintsika mba hatonga fa itsika no mila mahafantatra hoe aiza ny lalana tokony alehantsika hiaraka amin'ny devolontsika sa hiaraka amin'ny Jesosy dia itsika no nomena safidy hamoaka an'izay tsy izy rehetrarehetra ao anatinao ohatr'izany rehefa ao tokantranonao rehefa mamafa joridiranao fa tsy hoe tia fakonahany ity tehiriziko eto ambony ihany fa ianao mahafantatra hoe tia zavatra tefa tsy ilaina intsony dia aleo avoaka fa tsisy nizaniza afaka manary an'iny ankoatranao satria anao iny zavatra iny
dia ohatr'izay mihitsy ntsika rehefa miaraka amin'Andriamanitra ny devoly tonga zao Andriamanitra dia nametraka amin'ny fahatsarana izy ao anatinao. Tsisy olona ampianarina tena hoe makahalana ohatran'izany fa tonga dia ao zany satria ny devoly ange fanahy tonga dia apetrana eo anatinao izany mandainga izany, tonga dia apetrana eo tsisy an'izany hoe za tena tsy mahay mandainga mihitsy tsy haiko izany, tsy haiko mihitsy izany makahala izany, tsy haiko izany, fa tonga dia efa ao anatin'ny olona daholo izany satria imazin'ny devoly ireny, toetrany devoly ireny dia Andriamanitra devoly samy miazakazaka ao anatintsika mametraka an'ilay fahatsarana ny indray fahakalana dia anjaranao mamoaka an'izay tsy izy. Dia misy aza moa ny tena efa misy ao anaty, mbola misy olona koa to aza tiany anina kiva ohatrao vao maika koa perte plus titre. Ny ao anaty efa tsy voavoaka mbola ampiana koa. Mila mandinika tsara ianao ny olona miresaka aminao, niza nizy io. Rehefa hitanao hoe zavatra tsy mampandroso anao vao maika ampiditra fa loto ao anatinao, elao aloha raha mbola tsy manana force ianao anitsy azy. Dia alao miala aloha tena miala. Mampiara mba mieritreritra ianao indrindra fa rehefa hoe namana atao amin'ny Kristy indraindray ary raha vavianina io ngeky tena zao reny ninona ao amin'Andriamanitra izay faratsiana hitan'olo fa naninona ary ianao no nahita an'izany, mahatonga ianao mahita an'izany manana koa ianao raisy ny Baiboly fa ny Baiboly miteny izany. Maninona ianao izy izy no manala ny andry eny amin'ny sasany nefa ny ianao aza ngeta tsombikazo ny tenenin'ny Baiboly ny any amin'ny sasany fa ny andry be anao raha tsy hitanao. Izany hoe raha kely oatra n'iny ny fahitanao sy kritikenao ny hafa ny ianao izany mbola foadisy amin'iny angambany automatika satria izay voalaza amin'ny Baiboly. Ny fahendrena rehefa mahita zavatra tsy mety ataon'ny hafa dia tonga dia mandoalika amin'ny vavaka hoe Jesosy fa manakory amin'ny mahita an'izany. Fa rehefa ny olona tena feno fanahy masina tsy mahita an'izany, jereo Saoly ozy izy feno fanahy masina ka izy nanazimbasimba azy dia ohatry ny marenina izy. Zany misy olona nge ianona nge tena tsy tian'olo zany ve ary za tena tsy mahafantatra zamy mihitsy. Ay ao voi vavaka ao anazy iny eny nisy tsilo ny lalanao ary naninona ny tsy voavoa. Tena mara za mandainga kia tsy manao an'izany ki izy satria ianao mila tonga saina amin'izany fa fanahy masina nge efa miaraka aminao mety tena nisy le izy fa mifanahy masina miaraka aminao dia mamafa ny zavatra tsy izy rehetrarehetra ao masinao. Iny nanisy fanafody tao anatin'ny vilianao. Fa naninona tsy zany dia aza miresaka amin'iny tsony, aza tiany reny zao aza dia iny koa amin'izany ino saika tsy tianahy dia zao eritreretra ny ao anaty rehefa tsy hitsy izay amoahana azy dia mbola ampidirina koa, mbola asesy koa. Hitanao na trangonina lamba asesika le atotona le tsy haiko re le alaina le lamba dia le atao anaty gony dia atotona asesika vao efa hita fa tsy hainy dia mbola tapohana andao saromana dia zairina indray ny amboniny satria efa tsy nidy normal. Dia ohatrohatran'izany ny fiainan'ny olona izay tena hoe miaina an'izany tsy mety mivoaka le fahatsarana ozy izy raha tsy alefa aloha ariana aloha le tsy izy rehetrarehetra. Manomboka androany ndao mba hisaina momba antsika amin'izay, ndao mandinika momba antsika amin'izay hoe ianao ve efa mba nandiny tena hoe za ty ve manahoana marina raha ohatra ray fotsiny hoe tonga Jesosy rehefa avy eo dia inona avy ireo tsy fankataovan-dalàna rehetrarehetra ny ainako ohatra taiza tamin'izao ahoana ny atao efa vitako fibebahana ve zany. Dia mila mandinika an'izany tsika. Lasa mikatsaka ilay fahatsarana ivelany fotsiny mamaika antsika indraindray fa tsy ilay mamoaka n'ilay zavatra efa nataon'Andriamanitra ao anaty. Ny ao anaty ilay mamela heloka fa ny any ivelany ilay manamaritena. Nareo rehefa misy zavatra tsy mety ao an-trano dia niezaka ny hanamarina anazy ihany ny ao anatin'ny sainy satria izy olona tsy marinako. Fa raha marina izy dia tonga dia miteny izy za zay tena nataoko diso hitanareo amin'izay mampiavaka an'ilay fahamarinana sy ilay tsy izy. Rehefa misy tratra amin'ny zavatra anankiray ianao fa maninona ianao no naka an'ity zavatra ity, io zany tsy maninona izay fitraikany eo na vidiny fa tratra aloha ianao dia tratra. Lasa izy manao tantara be zanga nanao an'izany za konkoa mamorona tantara 2 minitra eo za koa moa inona mba atao trano ato. Tsy izany ny tiana tenena fa ianao fotsiny ve nikitika an'ilay izy sa tsy nikitika. Dia miteny fotsiny ianao nikitika na tsy nikitika. Fa ny olo-marina tonga dia miteny tena azafady fa izany nanao an'iny. Fa remarika eo nge ese eo nge rehefa ianao ilay tratra manao zavatra tsy mety iny dia tonga nge dia teneny hoe tena diso reto fa azafady fa tonga dia mijanona hatreo ilay izy
Fa vao ianao manamary tena sao fa miezaka mety faratra ry amin'ny trano ary anosy ery ny faranana. Nefa hevitra kely anankiray fanamarina tena kely anankiray. Amen. Mila tsika mianatra an'izany eo amin'ny fiainana. Rehefa ny olona miaina izany fahamarinana izany dia mahita fy izy miaina amin'ny fiainana. Vao mifoha maraina izy dia faly. Eo aleloia. Hiaraka amin'ny tompo indray izao. Ahita zava-baovao tsy nivokatra, tsy hoe manambola izy na maninona izy mampifaly azy, fa izy mihitsy mifaly satria ilay fifalian'Andriamanitra ny ao anatiny. Mahafinaritra be miaina an'izany Vao mifoha maraina ianao dia mieritreritra andeha hitady an'i Jesosy indray, dia hanompo an'Andriamanitra. Andeha hiasa, any am-piasana izao ohatran'izao ny zavatra mitranga, aleloia. Mbola tsy nahita androany izany izao ilay andro hoe mbola tsy hitan'izaniza fa androany ilay andro vao hojerena. Mila miaina fiainana ohatran'izany fa tsy hoe ao dia mipetraka ao dia tsisy ninona fa dia ny omaly toy ny hanina ihany dia inona indray maraina koa. Tsy tokony ohatr'izany ny fiainantsika. Fa ny fiainanao rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao manantena nahita zava-baovao foana. Satria misy vaovao androany dia vaovao indray rapitso. Amen. Ao amin'ny Genesis toko 9. Genesis toko 9 ny andininy 7 dia mivaky toy izao ny tena amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary izao ny tantaran'i Noa dia lehilahy marina sady tsy misy tsiny teo amin'ny olona niara-belona taminy. Eny, niara-nandeha tamin'Andriamanitra izy. Ka ianao rehefa olo marina dia miara-mandeha amin'Andriamanitra izany. Nanimba ny communion ny olona, ny fiarahany amin'Andriamanitra dia ny fiainana tsy fahamarinana. Noa niaraka tamin'Andriamanitra foana izy dia izay no nahatonga anazy lasa hitan'Andriamanitra. Izay ilay teneniko anao teo hoe any amin'ilay Jaona toko 5 teo hoe Andriamanitra dia mitady olona, dia mitady tsy Noa no mivavaka hoe mba atao vitanao Andriamanitra, fa Andriamanitra mihitsy no nahita ny Noa, araka ilay voalazantsika teo hoe nahita ny Noa Andriamanitra. Inona ny hitany tao amin'ny Noa? Tsy ny volombavany, fa ny inona ny fahamarinany. Izay ny hitany. Indrindra manko ianao dia mieritreritra hoe ka Noa lava be. Io izany nalava ianao na fohy tsisy idirany. Fa ny ahitan'Andriamanitra anao dia ny toetrany ao anatinao. Eto dia voamarika fa ny fahamarinana ny nahitan'Andriamanitra ny Noa. Izay no tsy naharinga anazy sy ny ankonany. Ka teny amintsika hoe aza-potehana re ny ankonany. Aza-potehana re mivady aman-janaka. Aza-potehana ny ankonana amin'ny tsy fahamarinana. Satria raha inaina ity Noa ity tsy niaina tamin'izany fahamarinan'Andriamanitra taizany tany nalehan'zareo. Raha fianakaviana hafa ny fidian'Andriamanitra. Fa soa ihany Noa fa olo marina. Dia izao izy hatramin'ny alikany sy ny zafikeliny sy ny vinantony sy ny rehetrarehetra tafiditra tao anatin'ilay izy daholo. Ka ny eto tany ianao raha vao miaina amin'ny fahamarinana izay mahakasikasika anao arovana daholo. Amen. Noa dia izao niaraka tamin'Andriamanitra foana izy. Hain'Andriamanitra daholo momba azy rehetra satria olo marina izy. Rehefa noana izy dia fantatr'Andriamanitra hoe mila an'izany izy. Ianao ve dia mahita hoe ahoana ny nanaovanao an'izany sambo be izany raha tsisy ny tanan'Andriamanitra? Fa hitan'Andriamanitra hoe tokony manao an'izany izy dia nampian'Andriamanitra izy. Tsy nanambaka olona Noa. Tsy nanao fetsifetsena akory na hoe hanimba amin'ny fiainan'ny hafa vao nivoaka ilay sambo. Fa Andriamanitra niaraka tamin'ny Noa, niaraka tamin'ny zavatra rehetrarehetra. Rehefa handringa an'Andriamanitra ka misy olo marina ao, dia ny olo marina tsy haringan'izany. Nisy fotoan'Andriamanitra haitsika izay tantara izay, resaka tamin'ny Abrahama izy. Izy hoe handringana ny Sodoma sy Gomora. Fa raha vao misy olo marina dia nijanona izy. Azonareo ilay izy, raha misy olona 50, raha misy olo marina hozy Andriamanitra dia hajanoko ilay izy ka. Ao ary aloha fa izao dia 70, eny hajanoko raha 70 indray. Ao fa izao dia 30, hatramin'ny 10. Jereo nge, tsy teteny na ray ary. Raha misy olo marina ao, za tsy handringana an'io izany. Ka ny fandringanana miainga amin'ny tsy fahamarinana foana. Ka raha ianao izany te hiaina amin'izany zavatra izany, dia ndao hianatra. Jereo tsara teto fa nianatra mihitsy tena hoe raha misy olona ohatran'izao, i discussion an'Andriamanitra sy i Abrahama dia izany. Handringana Sodoma sy Gomora dia izao, ahoana izany? Dia ahoana izany raha misy olona? Jereo i Abrahama mahafantatra ny toetran'Andriamanitra tsiny. Raha misy olona 70 marina dia ahoana ho haringanao koa izany? Marina tsy haringan'izany. Mba jereo nge izany mahataitra anao ve izany teny izany? Raha misy folo tsy haringan'izany. Izany ny toetran'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mandringana ny olo marina izany. Aza manana fanahinany amin'ny ho avinao.
asa manana fanahiny zany hoe ahoana ny tondrako andreto ankonako reto tsy noaviko raha mbola mitsiro ianao fa miaraka amin'Andriamanitra. Fa ny olo-marina tsy haringan'Andriamanitra zany. Firenena raha tsy haringan'Andriamanitra rehefa marina. Ko ianao ve hiaina an'izany dia ahoana ny handringanany ianao? Fa mahatonga amin'ny fiainanao feno faravana sy rehetrarehetra misy zavatra tsy normal. Aza ny olona foana ny ananana alahelo. Nanako alahelo rehefa nangalatra amin'ny marseko. Ananako alahelo rehefa nanimba amin'ny fiainako. Anananao alahelo daholo izao tontolo izao. Fa adinonao hoe ianao ny miaina amin'ny tsy fahamarinana. Izay mahatonga niza anao ratsy eo amin'ny fiainanao izany. Eritrereto hoe décision an'Andriamanitra handringana firenena nefa nitsangana ny olo-marina dia nijanona ilay izy. Ka na ny décision an'Andriamanitra raha mijanona rehefa misy olo-marina mitsangana eo. Satria Andriamanitra marina amin'ny teniny. Manana antontsika hiainana an'izany ao an-tokantrano. Atombohy amin'ny fiainanao aloha. Atombohy izany rehefa te hangata-bola amin'olona ianao mangata. Za indray tsy hiteny hoe mangata fa aleo mitsotra. Toy izay mihodina avy any Bodepina dia avy any an'iny tsy haintsony izay lazainao. Fa rehefa tena hoe mila fray dia tena hoe za zao efa tena safotra tatsy efa be dia be mamanay maty izao inona ny atao aka ohatriny 50,000 francs. Rehefa tety za mba afaka manome fray hafa ianao azafady mila fa mba meo raha misy any. Allo zay. Toy izay lazainao fa vaky ny tranonao alina naninona tena teny aminao fa tena vao maika tena mamafy ilay teninao ihany manojina anao. Zany ny vokatry ny tsy fahamarinana daholo zany. Andao mba tena hanompo marina an'Andriamanitra. Rehefa hoe manompo an'Andriamanitra dia manompo an'Andriamanitra. Esorina daholo raiso inona ny tantavo anaty Baiboly inona ny définition an'izany manompo an'Andriamanitra zany. Dia iaino ilay izy. Tsy jerevana olona, tsy jerena n'iza n'iza. Amen. Andao mba tena hoe hianatra an'izany hoe Jesosy angetaeta an'izany hiaina an'izany fahamarinana izany. Any amin'ny Salamo 8:20 any dia miteny mihitsy ny Baiboly hoe ny olo tsara ozy ny sehoanao fa tsara ary ny olo marina ny tena marina no isehoanao fa marina. Hitanareo jereo fa mbola teneniny foana. Tsy mangina ao anaty Baiboly mihitsy fitadiavana an'izany olo marina izany. Misy ankehitriny sasany mivoaka ao an-trano ny lehilahy lazainy fa ho any Ankatso izy nefa izy hitany Andoramifotsa. Ohatra fa raha miteny fotsiny ho any Andoramifotsa dia izay dia aleo izy hitabataba eo rehefa izay. Izay ho any Andoramifotsa ianao dia izay. Akaso dia tezitra eo izy avy eo izy tezitra any. Fa tandremo tsara fotsiny fa zavatra marina ny andananao any. Amen. Voaporofo foana fa mijoro Andriamanitra ho an'ny olo marina ao anaty Baiboly. Ndao mba hangetaeta hiaina an'izany fiainam-pahamarinana izany. Hanova an'ireo teny diso rehetrarehetra mba ho lasa teny marina. Andao mba hiala amin'ny lainga amin'izay. Lainga anie nafaty any Ananias sy Safira. Tsy voatifitra mibasy ireo olona. Na vao nisy grevy dia voatifitra tapitra izany. Fa lainga nafafy ny teny am-bavany nafaty an'izy mivady. Tsy tanareo miaina amin'ny tsy fahamarinana. Dia tsy miaro an'izany Andriamanitra na dia nameny atsasaky ny fananany ary. Ka amin'Andriamanitra tsy ny zavatra omenao ny important fa ny fahamarinana sy ny toetra ny iainanao. Aza mamera ohatra ka hiaina amin'ny tsy fahamarinana. Aprimo. Fa teto mba nanao sakrifisa na izy alaivo sara ihany hoe nalafy tany ianao 1 miliara ohatra. Dia natolotra ho an'ny apôstôly 500 millions. Dia mety hitenao dia inona koa ny tedavo fa 500 millions rehefa namena azy. Fa mina raha tenenina fotsiny hoe ny atsasany ihany namena fa tsy fohina ny atsasany. Tapitra. Fa hoentin'ny lainga, hoentin'ny tsy fahamarinana, vononin'ny tsy fahamarinana. Tana mamono ange hitoetra ratsy eo. Teto tena hoe lainga nafaty anjareo nefa izy namafy. Jereo tsara Davida. Nisy lehilahy izay fa tsy tadidiko ny anarany. Vao maty Saoly dia fantany hoe Davida tsy mifankahazo Saoly sy Davida dia lasa nazakazaka nakany amin'ny Davida. Maty Saoly. Zany ve iza nafaty azy, iza namony azy, za zao mihitsy namony azy satria izy tsy tianao dia nasiako. Teony eo ihany fa tsy niandry ela tonga dia tapaka ny tendany. Lainga nafaty azy. Tanareo ilay izy tsy fahamarinana ny nafaty an'io lehilahy io. Nefa lehilahy mba lazaina fa ilaza vaovao tsara ihany. Fa nanina raha ny tenena fotsiny maty fotsiny izy dia izay. Fa te mandainga. Feno tsy fahamarinana dia vonono tsy fahamarinana. Za zao mihitsy ny namono azy. Fa jereo tsara fotrany ange fiainantsika. Lainga daholo. Rehetrarehetra miaraka tena hoe lainga. Fa io mamono rehefa avy eo.
ndao mba hampiaina amin'ny fahamarinana amin'izay ao anaty avoaka ivelany, ndao mba tena hanompo rehefa tena manompo an'Andriamanitra, ndao mba tena hoe rehefa mitsiky dia tena mitsiky, rehefa tena ohatr'izay dia tena izay fa tsisy hoe mody mitsiky ny ivelany nefa ny ao anaty manompa. Tsy fahamarinana daholo izany. Ndao hiala amin'ity modimody rehetrarehetra ity, ndao mody atao an'izao, ndao mody izao, andao mody andainy, ndao mody aty, alao elany ireny. Fa ireny mamono an'ilay fahamarinana daholo ireny. Ao amin'ny Matteo 5:7-8 amaranako azy dia hoy izy hoe koa amin'izany aoko tanterakinareo tahaka ny fahatanterahany izany an-danitra. Andriamanitra dia mitady olona tanteraka. Mitady olona tena tanteraka izy. Ka raha hitanao hoe mbola misy zavatra tsy normal ao anatinao dia izay aloha tena hoentina ambavaka fa aza ilay problème. Hoe satria iny problème iny ange hitan'Andriamanitra e. Noa ao anatin'ny firenena iray raha hitan'Andriamanitra, Noa vatantenan'olona iray. Fa tsy kitsikahana miaramila telo akory, fa Noa olona iray hitan'Andriamanitra tsara rehefa niaina tamin'ny fahamarinana, ka io problemanao io hitan'Andriamanitra io olananao io hitany io, fa izao tsy mety mifakahitinareo mianaka satria tsy mbola mipetraka ilay tena hitadiavany ianao. Fa rehefa mipetraka ilay tena hoe ianao miaina amin'ny fahamarinana, iny ny taratra ijerevan'Andriamanitra anao, dia izay averiko foana hoe Andriamanitra tsy mirespekte an'izan'iza fa mirespekte ny teniny velona ao anatinao. Ka na iza olona aza mieritreritra izany hoe izany tena tian'Andriamanitra, izany ke tena avahan'Andriamanitra mihitsy e. Tsy mitaindresaka fotsiny izany. Fa ny tena atao hoe olona tian'Andriamanitra dia izay olona miaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Aza mihaino izay manko izay ilay fa mitena avahan'Andriamanitra. Eny e, raha miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao dia marina. Fa indray ianao ohatra nahazo tôbila iray dia hitako mihitsy ny fiangaran'Andriamanitra anahy. Hitako izao mihitsy tôbila iray. Hitako izao mihitsy ny fiangarany, engarany tena izao. Namindrano fo ny fitenenana izany. Ndao hiaina fahamarinana e. Fa izany olona engaran'Andriamanitra izany dia ry Noa, inona natonga an'Andriamanitra niangatra anazy? Satria olo-marina izy. Ka azo engarany ianao androany dia androany ary. Fa izao tsy ny zavatra voarainao taminy, na ny zavatry ny tany iainanao ny atao hoe engarana ianao, fa mampaengarana ianao dia ny toetra ny velona ao anatinao. Amen. Hitanareo fa tsy miala amin'ny toetra foana ilay izy. Ilay toetra fahamarinana ao anatinao ny ahatonga an'Andriamanitra tsy hanary ianao izany mihitsy no oviana. Amen. Mety tapaka ianao androany fa hitohy ianao rehefa avy eo satria ilay fahamarinana. Amen. Iaina amin'ilay kasa maika amin'izany hoe rehefa misy fivoriana indray tena mampientanentana ny olona, mahafeno ny toerana dia ilay fitenenana hotahiny ianao, vao hitsatoka fotsiny ianao tonga dia maniry ny vola. Iny daholo koa amin'izay hoe dia teny aminao fa mahatonga an'izay rehetra izay. Ny olona ange fetsy fantatry ny olona fa sahirana ny olona izao. Dia izay nitoriana satria tady vola ny olona izao. Avoaka ny titra mipoapoaka ery. Seminera zahoam-bola. Miazakazaka ny daholo ity vola rehetrarehetra. Tsy mety io tsy mety an'izany io. Fa teny aminao fa ny any am-paosinao raha mandeha. Fa izao seminera ahitan'Andriamanitra anao atao. Ahoana ny tena ahitako an'ilay tena fitahiana tsy maninona. Mila fitahiantsika. Fa tena ahoana ny azahoako an'ilay izy miboiboika. Miboiboika ilay izy satria provision Noa iray manontolo tanatiny ihany iza no namelona azy tao tsy Andriamanitra. Miboiboika izany ilay fitahiana. Hitanareo misy anie fitahiana tena fitahiana e. Fa tsy in'ilay omenanao kely androany iny dia iny ny varotanao ny fanahinao. Andao hitady an'ilay tena fahamarinana, ilay tena fitahiana tena avy amin'Andriamanitra. Jereo tsara ry Davida. Olona tsintsinina tary lasa mpanjaka. Ary lazaina fa tsy oroninina intsony. Mandra-pahafatiny. Izany ny atao hoe fitahiana. Namelona olona firina sahirana ary. Vakio ny baibolinao. Ny olona nahantra rehetra niaraka tamin'ny Davida daholo izy amin'io tsy miasa. Tsy haiko hoe aiza amin'izay izany namelomana andreo nefa ireo dia tena natanjabelona daholo. Nihinan-kanina ireo izany. Niaraka tamin'ny daholo ireo. Aiza ny fitahiana izany. Izany zavatra izany efa nomanin'Andriamanitra ho an'izay tia azy izany.
na matory ary ianao dia afaka omen'Andriamanitra anao izany fa ny zavatra tokony tediavinao izao dia hiaina amin'izany fahamarinana izany mba hatazamany ianao sy ny ankonanao. Amen. Amin'izany ozy izao koa tanteraka nareo mangetaeta amin'izany tanteraka izany. Jesosy eo, ahoana ny ataoko mba hatateraka anahy? Hatateraka amin'ny fomba fiteniko, hatateraka amin'ny fomba fiainako, hatateraka ny zavatra ataoko mba ho tarafiny manodidina. Amen. Aza dino fa raha misy zavatra nisan'ny tiavan'Andriamanitra ny olona dia ny toetrany ao anatinao, tsy mirespekte olona niza Andriamanitra. Saola any tian'Andriamanitra. Fa rehefa tsy nanaraka ny didiny, miala tary. Nefa izy dia niteny Saoly zanako, iza azonareo ka tsy olona ny respekten'Andriamanitra satria olona nofo. Fa ny respekten'Andriamanitra izay olona manana ny teniny ao anatiny. Ka raha mba tianao izany olona ho tian'Andriamanitra izany, olona ho hitan'Andriamanitra izany, olona ho tediavin'Andriamanitra izany, ndao hiaina amin'ny fahamarinana. Amen. Ndao tsika hitehaka hitsangana amin'ny tenan'Andriamanitra handraisantsika amin'ny mpampian'Andriamanitra. Avafontaranao dia tsika hisaotra ny tompo amin'ny fifaliana amin'ny fankasitrahana mampiteny ny mpanompon'ny Andriamanitra vao maraina tarika anao amin'ny alalan'ny fanahana izy dia nomeny indray ny direktiva sy ny direktion tokony handehana amin'ny fiainanao mila mandeha amin'ny fahamarinana ny tokantranonao. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ny teninao ny fahamarinana ary hamasinonao amin'izany zay. Misaotra ny amin'ny afatra andro amin'ny maraina, misaotra ny amin'ny fananarana tena tianay ianao, misaotra ny amin'ny fantsiana fa misy zavatra diso hitondranay ny fiainanay. Matsiaro ny voalaza amin'ny Baiboly hoe inana ny vokatry ny alehanay zay, ary tsy te ho diso lalana intsony zay satria manana anao, miaraka anao, manompo anao ary misy anao miombona aminao. Misaotra ny amin'ny fanoharana ny vavolombelona, misaotra ny amin'ny teny mpanangana ihany koa satria mamelombelona ny fanantenana ny anatinay tompo ny fahafantarana fa ny olona mandeha amin'ny fahamarinana dia tsy haringana. Matsiaro ambavaka izay Jesosy amin'izao maraina izao tsarovo ny tokantrano izay tonga eto, ny tokantrano izay manaraka ny direkta sy miaino izao fampahirezana sy fampianarana izao mba hiala eo amin'ny tsy fahamarinana, ahatsapa ny asaribidin'ilay fahamarinana tianao hijoroana. Fa amin'izay rehetra ataonay, amin'izay rehetra iainanay dia mila mandiny tena manara-maso faran'izay akaiky izay amin'ny atsipiriany fa tokony marina avokoa tompo izay rehetra mahakasika anay ao atokantrano any am-piasana amin'ny fiainanay manontolo. Ary izany no angatahanay amin'ny alalan'ny fanainao masina izay efa atao anatinay sy efa miasa ampianary sy tario izay mba hanao fifankazarana amin'izany fahamarinanao izany ary anangana fahazarana vaovao, habitude positive ao anatin'ny fiarahany aminao sy ny fanomponanao mba ho zatra manao zavatra amin'ny fahamarinana, ho feno ny fahamarinanao ary indrindra mba ho tonga mpiankohaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana satria te ho isan'ny tadiavin'ny ray izay amin'ny anaran'i Jesosy. Mivavaka izay tompo, misy olona manatrika eto tena milomana ao anatina tsy fahamarinana. Ianao ny hamindra fo ary anangana vaovao. Ataovy misy fahatongavan-tsaina ary hiala ny aiziny. Ireo karazana salobina manaloka rehetra mahatonga ny olona indray misaina hoe tsy possible intsony ny fiovana. Nefa izay tonga eo amin'ny fanatrehanao dia afaka hisitraka fiovana satria izay teneninao no mitranga. Tany maina vao teneninao tonga dia mamoaka zavaboary. Izany no etaetanay sy fandrinay. Matsiaro ambavaka an'izay manana fahasarotana hiverina iaina ao amin'ny fahamarinana. Ianao any hanampy ny zanakao tsiraray avy mba ho tonga tokantrano, mpivady, mpiankonana, mpianaka, mpiray-tampo tena miaina araka ny fahamarinana ny teninao. Ianao hanasitrana ny tokantrano izay maratra. Ianao any hanasitrana tompo tokantrano izay potika sy rava fa raha mbola hoentiny eto amin'ny fanatrehanao izany dia matsiaro ny teninao hoe tsy maty fa matory. Mino izay fa afaka hiainga vaovao ny tsiraray avy. Mety ho resaka asa aman-draharaha, mety ho ara-pahasalamana, mety ho ao amin'ny fiainam-panahy lasa tsy mahavita mivavaka, malaina maki teny, malaina katony tenao zany rehetra izany samy entiny eto anatrehanao mba ho tena hiaina ny fahamarinanao izay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Matsiaro ambavaka an'ireo izay mandeha fiara tsisy assurance, ianao Jesosy hampatonga saina fa zavatra kely ohatr' izany satria ianao nitefa izay matoky amin'ny kely ihany anie no tendrenampanapaka amin'ny be. Ireo izay mety mamadika compteur ny jirama satria tsy te handoa izay tena vidiny, mangataka izay Jesosy mba hisy fahatongavan-tsaina hiverina amin'ny fahamarinana. Ireo ny teneninao fa be dia be tsy nilazaina mety hoe re fa samy amanginao ny isa tokantrano izay inonay fa aorianany androany
dia hisy fiverenana ao amin'ny fahamarinanao. Misaotra ray aminaran'i Jesosy. Avaofaony taloha dia isaory ny fiainana-tokantranonao a. Ankasitrao amin'ny fonao manontolo na ndreteny ianao dia isaory Andriamanitra fa niteny taminao Andriamanitra. Tsy nangina izy androany fa niteny taminao, niresaka taminao, namanga ny fiainanao. Aza vela hiala eto ianao a dia ohatran'le teo ihany fa itsio le tsy fahamarinana fa matonga Andriamanitra mizingizina. Mety tsy le assurance-ny ianao, mety tsy le jirama. So dia diplôme anao tsy marina, so dia permis anao ny vorotsiloza, so dia tsy fantatro misy zavatra, so dia niretriretinao tsisy an'izany akory fa mahafantatr'olona any amin'ny kinapy. Itsio izany amin'ny anaran'i Jesosy androany fa ho any an-danitra tsika, ho any amin'ny mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tena kaikinao a, tokantrano mandeha amin'ny fahamarinana hoe a. Tokantrano tsara hoe a. Tokantrano milama be mihitsy hoe. Teneno izy manja be mihitsy hoe. Zany ny fanirian'ny olona raha misy antena hoe inona ny tianao tokantrano viretra sa tokantrano manja dia hiteny le olona tokantrano manja tena za tena nefa le zavatra iainina sy le zavatra atao indraindray a tsy izay mazotoerana vetivety a manao fanatintsika ho voninahitry ny tompo sy ho fankasitrahantsika an'Andriamanitra fa men'Andriamanitra opportunité tsika tonga eto amin'ny fanatrehany. Mahita fa misy tokantrano be dia be anehoan'Andriamanitra ny voninahiny aorianany andro hamaraina. Rehefa misy tsy marinao a itsio ny tsy marinao. Alleluia. Hoe zany tantarinao amin'izany koa zany ingénieur raika izy aika tsy zany akory ianao tsy marina itsio izy za raika izy zany ka tsy navita fianarana tsy mamenatra zany aleo borana dia mbola afaka mamboraka fa rehefa tonga eny amin'ny raomanlanitra tsika tsy afaka hiteny an'izay intsony mety nahamenatra zany taloha fa rehefa ao amin'i Jesosy tsy mamenatra zany hoe tsy nianatra zany hoe tsy navita an'izao hoe mahatonga masika aminareo hoe alaivo io baka io zany hoe tsy afaka tsy navita amin'ny baka ohatra aloha itsina fa tsy hoe edy tamin'izany nanala baka efa ianao tsy nanala akory zay zao le tsy maritra zay le izy romama any ohatr'izay moa le izy ohatr'izay tanao manaiky mihitsy izy ohatr'izay le izy dia zay le mila itsina arao akaiky daholo le izy arao akaiky fa na to ho tary io tratrany lainga to ho tary io tratra ary mafy be miregle an'le lainga amatonany le lainga vao tamin'ny maraina azo reglena rehefa avy eo milamina be vetivety iny dia milamina fa le hoe efa 20 taona ny nandaingano hoe le olona zavatra mitranga aloha zany le confiance ny potika le lainga eo ihany fa le amerenanao an'le confiance mengavy raha mba mety aza sina lainga intsony fa sio fahamarinana rehefa ho any andorany fotsiny ianao satria misy olona zany eto ho any izy dia teneniny ao an-trano hoe ho any andorany fotsy dia misy antony koa matoa ny olona kodikody satria mety efa nanao zavatra ianao dia matahotra ny olona so dia ameriny ianao zany ane misy idiran'izany ne le izy dia lasa mifamaofao le tsy fifampitokisana le tsy fahamarinana dia jobily zay ndre ty taony ty efa niteny Jesosy fa hamotsitra sy anao zavatra tsara amboary tsara ny ao atokantranonao mba isan'ny misitraka an'izany ianao fa efa nisokafan'Andriamanitra hoe ny rehetra dia tokony samba handray ny anjara avy amin'Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Ty vilany ty atsika nefa tsy atsika ty anareo avereno any amin'ny tompon'le vilany hitanareo kipitsony zany dia araka ny tenen'ny pasteur teo hoe nareo fa izy mieritreritra fa tsy jeren'Andriamanitra zany tena jereny za zao tadidiko nisy fotoana tena tsisy very ny permis dia tonga fiara eny foana fa ohatrany tonga saina dia verina anao iny ty déclaration de perte vao azoko le permis to dia sakana polisy zay ndray zany famatika tamin'le teo fa tena hoe tsy hoe niangarana fa namindrana fo dia tonga dia nisakana le polisy dia nanao ceinture namoaka permis zao tenen'ny polisy misaotra betsaka izy manaja lalàna karaha za ianao averina amin'ny lohan'ny lalàna tokony hajaina rehetra. Alleluia. Ny ao an-trano rehefa amin'ny 10 mila mody dia tsy amin'ny 10 sy 10 mpangalatra ianao raha vao amin'ny 10 sy 10 nangalatra 5 minutes zany efa tsy marina sahady zay dia miantso ianao efa ty andalana nefa mbola tsy miainga mandainga zany efa eto be oritrika nefa mbola eo analakely mandainga tandremo fa ny devolo mampiditra zavatra kely tsy izy atavy ny andalana fa io menimenina be vao tenenina hoe mbola tsy niainga aleo izy menimenina fa tafiditra lanitra ianao ty izay kalma le olona fa eo amin'ny vavady lanitra no bloqué dia fa ninona tsy tafiditra tamin'ny laribia avy namonjy sekoly tokantrano ianao na mbola teo analakely eo fa nandainga hoe efa teny andalana
dia izay fotsiny koa ve dia hibloke io izy ianao amboary fa misy zavatra mila itsino eo amin'ny fiainantsika. Alleluia, alleluia. Ty gâteau ty tena mba marina Andriamanitra mety fa ronono e. Ianao mahafantatra fa rano le izy. Tena manontany. Tanareo miteny kipitsony za fa lasa raha voazatra an'izay ny olona dia manjary ohatran'ny hoe ny tanan'Andriamanitra ny tsy eo. Ty pokely ty mba mivrere ty e. Jerevana nefa RPC, République populaire de Chine. Avy any Italie io. Juan Porto Carlos ny dikan'io. Tsory rehefa hivato vita sinoa io 3e classe io fa tia mividiny dia maka tombony aminy io. Fa ho gaga ianao fa hiteny le olo indry fa $4 ny poketranao fosika ao e. Tanao any amin'ilay tsieritreretinao dia vidin'ilay olona daholo dia iny le sika nampandainga nefa Andriamanitra vita. Mitsangana amin'izay ka. Ao afantananao dia tenenao Andriamanitra hoe misaotra betsaka Jesosy fa manintsy ahy ianao. Misaotra fa ho anahy le teny androany. Tena tsarovy Jesosy mba hapiatra ny fahamarinanao ao an-tokantrano. Tenenao Andriamanitra Tompo, tsarovy izay menakavy kely Jesosy a. Aza vela isy ho tavela ao anatina tsy fahamarinana. Ampianaro zay tsy homenatra hiverina amin'ny fahamarinana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tsofina rano ny tokantrano tsiraray avy izay tonga eto. Tokantrano miaina ao ambanin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Milomano ao anatin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Tokantrano mahazaka ny fahamarinan'Andriamanitra. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa miala le mifampisorena sy le mifanolitika ao an-trano io amin'ny anaran'i Jesosy mitondra ny fanatrehan'Andriamanitra ianao miala eto ho eto ny fitiavan'Andriamanitra, ho eto ny fiadanan'i Jesosy jereo amin'ny atsipiriany daholo izay mety hoendriky ny tsy fahamarinana dia itsio zany verenao amin'ny fahamarinana fa hitahanao ny Tompo. Anampy ianao izy amin'izay rehetra lovanao. Le tsy mety hatramin'izay io manana fanantenana fa ho sokafan'Andriamanitra ny lalana dia mety io amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona fiadanana amin'ny tokantranonao. Mety ny zavatra rehetra amin'ny lafiny rehetra. Manonona fanasitranana, manonona fahasalamana, manonona fahasambarana. Ho prince sy princesse ny nareo menakavy na dia efa be antitra be ary ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Anjaka ao ny fahasambarana amin'ny anaran'i Jesosy. Ho eo ny fahavokarana sy ny fahabetsahana. Mendrika ho ana tokantrano miaina anatin'ny fahamarinan'Andriamanitra zany zavatra tsara be dia be zany. Raha ho anatin'ny ady ny tokantranonao mandresy eo ianao fa za matahotra amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy hisy fafambaraka zany fa Andriamanitra ampitsimbadika an'io lalana io ho lasa voninahitra sy vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Raha manatrika eto ianao mety tsy eo ny vadinao, mety efa lasa ny vadinao, mety ho maty ny vadinao dia iny le fampaherezana hoe Jesosy eo akaikinao, sy eo anilanao ary miaraka aminao. Tsy rery ianao amin'ny anaran'i Jesosy mandehana fa ho sokafan'Andriamanitra izay mba hanjara tokony ho anao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny assurance ho voaloha, ny jirama ho voaefa. Solaire ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mba ataovy amen moa zany. Amen zany Jesosy. Amen. Sarao fahasoavana. Fahasoavan'Andriamanitra ny maty izao ary fahasoavan'Andriamanitra ny maty izao anareo. Amen dia amen. Zadino fotoana antsika amin'izao mahazo eny.